amin'ny fifehina lehibe no ansoina totokatranotsika indray ny amin'ny zao an'io zao a manoso totokatranotsika indray ny ambassadeur-n'i Joshua Elia tona ny fampianarana larana fafiny moa zany ndraiky izy indray ny fahavalo na ny numéro 8 zany falifalindrayntsika tia mitondray ny fampianarana androany somary lavalava koa ny fampianarana androany fa elaela tsika tsy niona tsy ny fakety fa roa volana zany zay tsika tsy niona dia fampianarana aloha zany rahantsika indray ny misao zao inoko sady fefa samy falifaly totsika miaino an'izany teny zany a ravoravo daholo anaraka ny fampianarana indray ny amin'ny zao zao nomerina ny fiarabanantsika rehetra indray totokatrano tena koa ny ambassadeur-n'i Joshua Elia no mandroso totokatranotsika ary amin'ny fifaliana sy ny firavoravona lehibe mihitsy no rahantsika indray ny amin'ny zao zany tsy nomena ny frantsay na ny hafa firenena na anglisy na malagasy na afrikanina ny dito folo fanatokana ho an'ny Israelina rery ihany ampiana sona zany le hoe izay fa ataontsika hoe fanatokana ho an'ny Israelina rery ihany dia mba manovan'io zany le teknisiana vetivety amin'izay dia azony olona tsara mihitsy zany hoe natokana ho an'ny Israeliana irery ihany zay zany dia mba mijery mesazy kely teknisiana fa misy mesazy kely vetivety kely avako amin'ny teknisiana dia mba mijery kely ange ty mesazy ty fa mba tsy tinentsika amin'ny olona fa mba tsika samitsika ty any mifampiresaka zany hoe ino moa santionany kely moa zany hoe hoe na zany toromarika zany dia toromarika mahafinaritra le izy mahafinaritra be le izy ho antsika totokatrano dia hiditra avy hatratsika amin'ny ozy ny teny frantsay hoe le vif du sujet zany hoe trany dia ao amin'ilay tena le hoe antondresaka zany a no resantsika avy hatrany inona le antondresaka ny didi folo sy lalàna mosety koa dia natokana ho any zanak'esy rerery ihany ary tena tsy misy akoatran'izay ao re resantsika le izy ty zany dia fampianarana ho an'ny olona rehetra izay manerina ho any amin'ny lanitra lanitra ny fanahy rehetrarehetra izay te hiverina ho any amin'ny lanitra lanitra dia faly be miaino azao fampianarana zao dia izay mihitsy ny anomezana azy antsika hoe ino tsara ngely teny vakitsika ny boky ao amin'ny boky indra moa zany exodosy toko fa efanamena tony fa tena amafisina tsara amin'izay le izy satria efa tsy haitso zay hafarany ty tantaranareo ty na ahoana tia ny ady efa tsy haitso zay fihafarany fa teny efa miomana ho amin'ny fandevasana bomba nucléaire daoly zao tontolo zao ary teny efa mifandraona teny efa tsy vita mifandraona efa efa mifandefa mihitsy iny mandefaka bombabomba tsy haitso ny hafaran'le izy fa aloha eo avotana zay mbola azo avotana aminareo olombelona aloha sisa fa tenyny dada iavasy eo soa io tanteraka io dia tsy maintsy manavitra farapara ny ely aho zay mbola te handeha ho azy tsy te handeha moa zany dia tsy olana zany fa defa tatazeo ny vokatra ny mahazo anao zany exodosy 19:5 hoe tena ny Israeliana rery ihany no mihinana izy ity zany dia tsisy tokony hidiranao mihitsiny zay tranotandrana didi folo zany dikan'izay dia mitsipy any amin'ny elo daholo satria tsy natokana ho anao zany lalàna ahoana moa nefa anao niditra tao zany dia zany le fantena hoe naninny ianao niditra tao iza napiditra anao tao dia ho azy matsapatena zany hoe tsy mety nataony a dia mivoaka aingana dia aingana miala amin'io fiangonana mpitandrana didi folo io misaraka aingana dia aingana amin'io mpitondra fivavahana mpitandrana didi folo anao io dia manatona ny Elia zao henonareo zao a zao ny feony ary io ny tarehiny io azy mijery tele dia mahitana amin'ny internet sy maro samihafa io ny atao hoe Elia io ny raha ny Joshua gahoary izy misy teo exodosy toko 8:10 afakely izy ny zavatra fa no miseho ato nazo kely aloha fa tena zavatra fa no miseho ato exodosy toko 8:10 zay atsy aseho amin'izay ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra
dia niantso azy avata ao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mipetraka mihitsy izany teny eto fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy fanambarana omena ny zanak'Israely iteresaka mandeto ity izany. Hoe tsy azonareo idirana ho an'ny hafa firenena. Ny atao hafa firenena dia ny anglisy, ny amerikanina, ny frantsay, ny malagasy, ny afrikanina, ny sinoa, ny japoney. Reny hafa firenena ny fiantsoana an'ireny. Fa ny tena tompon'ilay teny araka ny voalaza eto dia ny zanak'Israely na ireo Israelianareo na ny taranak'i Jakoba. Dia zareo Israelianina zany resana zany. Ianareo rehefa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny latsiny voromahery sy ny napakanesako anareo aty amiko, koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa amin'ny ohatran'ny fiaina rehetra ianareo fa ny rehetra. Etrany ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy ny hoe raha hitandrina ny fanekeko nareo, ilay asena mitandrina azy nefa rehefa hitantsika fa ny zanak'Israely sy ny taranak'i Jakoba. Mazava-be io. Dikan'izany izay malagasy na frantsay na anglisy na sy mitonatona nitsy atao efa nandika lalàna ary efa mpanota izy ny dikan'izay. Mazava tsara io teny io. Dia jeotsika moa ilay fanekena. Izy io dia nikatra amin'ny Deutéronomia fingavana izay. Deutéronomia efa mikaroko ato fa manjary mitady ilay be tsika zany. Mampiasa baiboly indray raha vao ohatrany hoe fa ty fa elaela ty tsy nampiasaiko mihitsy ty raha izy nalelo kely be anahy mihitsy ny hoe ahoana kosa ndre Elia dia tsy mba nampiasainao mihitsy dia aleo sokafantsika zany diozany ngako ny boky malahelo dia tsy haitsika aloha zany zay eritretin'ilay boky fa ao amin'ny aiza moa iny tena mila karohana kely ndraiky koa za koa rehefa tsy matadidy anytiako hoe dia efa ahoana moa zany izy teo le hoe enomeninareo ny aiza tokoa iny aiza iny rova za koa ty fa ela be tsy nikitihana antony baiboly tony tandremo lalana sy nididy tsy tia mihitsy nisy ka dia ilay hoe denomenareo ny fanekena dia ny didy folo izay mihitsy ilay soratra ao tsy tadidareo koa ve zay loza fa tsisy mahatadidy tsony tsika rehetrako za koa ty tsy mahatadidiko mety ho tadidiko ihany foka aloha hoe tsy avelantsika raha tsy hitantsika izy mihitsy zay io ary fitantsika Deutéronomia toko faefatra andininy fa 3:10 zay hitanareo fa tadidika any rehefa elany io Deutéronomia 4:13 rova koa tamin'iny tena ohatrany tsy namokatra ianao tamin'iny tena tsy namokatra ianao tamin'iny ndao ary iozanareo hoe angavy hoe ianao mampianatra samy resaka ka mahafinaritra mifampiresaka rehefa mampianatra tanao mpampianatra tsy maintsy miresaka amin'ny mpianatra mba hiditra tsara ny lesona dia ohatr'izany koa izy io fampiresaka tsara dia miditra tsara amin'izay nareo tsy miteny hoe masika be zany Elia zany tsisy azy zany fa Elia zany entitra be ny marina tsy mety manaiky zavatra ratsy mihitsy izy dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidihany anareo arahina dia ny didy folo ka ilay fanekena ny fampiresana reny bokyny Exodus io zany dia ny didy folo sy ny lalàna amin'ny Mose io zany ilay fanekena io zany le hoe ny zanak'Israely no mitandrina io fa tsy azo tandrema malagasy tsy azo tandrema ny frantsay ny anglisy ny rosianina ny amerikanina ny japoney fa reny hafa firenena tsy mahazo mitandrina an'io namafesiny zany dia zay mantsy le hoe tsy nomena ny hafa firenena io namafesiny zany ao amin'ny bokyny salamo nangenotsika any aty salamo 147 19-20 zandremo zany ry roa salamo 147 dia hoatsika jery eno ndraiky ny teny milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely tena mahitsy be mihitsy nle teny ary tena be impressé ohatrany basy mitifitra any faritry ny Russie sy ny Ukraine hatrany dia
miaraka amin'ny jumelle ay ohatra izany koa ty teny ity milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipy ny tanin'ny Israely, zany hoe mialanao ry malagasy, mialanao ry frantsay, fa raha mbola mitandrina an'izany ianao dia mpandika an'izao teny izao ianao, mandika ny lalàna ny dikan'izany. Andininy faharoapolo mahitsy be mihitsy ny teny, tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, ary ny fitsipiny tsy fantatry ireny. Mahitsy be mihitsy ny teny, tsy fantatry ireny ny fitsipiny. Manina ianao no nafantatra fa antena apetraka aminao izay mihaino sy mandray any Eliam zao manirana azy tontolo izao, maninona ianao no nafantatra ny resaka didi folo nefa ianao tsy Israely ihany. Zay ny profo fa mpamosavy nampianatranao an'io ary mpamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo evolona no oranao an'izany sary zany. Zany hevitra zany avy any amin'ny devoly zany manoro hevitra Elia hoe miala tany amin'izay andao anaraka ny Elia. Manarahany Elia nareo, ho an'izay hamonjy ny fanany rehetra dia manarahany Elia. Io Elia io tanareo io mahafinaritra be zany Elia zany, tsara zany. Devoly ihany tsy tehany io satria mandrava ny asany ary mamoaka ny olona hiala ao ambanin'ny fahefany dia tsy mahazaka mihitsy ny devoly. Zay no mahatonga azy manaratsy ny tena izy. Ho aty veriserany ve tsy ho aratsiana dia mino an'ilay fanaratsiana tokoa ilay olona fa mananatra Elia hoe efa aza miditra amin'izany tsoa fa devoly tsy maintsy manao an'izany, asany io. Fa ianareo ilay fanafananareo sy ny fanavotany eritreretina amin'izay. Lozika ny devoly tsy maintsy manaratsy ny Elia satria mpamonjy olona dia tsy maintsy aratsiny devoly. Io zany aza mety miainao izay tsoa fa lasa mivadika devoly ohatra ny devoly ihany ianao farany efa mba olona ihany. Zao ny teny anankiroa milaza fa tena tsy natokana ho an'ny malagasy na ny frantsay na ny anglisy na ny amerikana na komoriana na sinoa na japonais na australiana na arabo, zany didy fosy lana Mose zany fa natokana ho an'ny israeliana irery ihany. Raha vao nanohitra an'izay teny izay ianao zany hoe tandrana io didy folo io dia mpanoty ianao ary mpandika lalàna, satria lalàna miteny hoe natokana ho an'ny israeliana. Ianao nitsofotsofoka atao mpanoty ianao mendrika ho atsipy any amin'ny elo mihitsy ianao. Zay aloha zany ny sary ray voalohany zay hoe mpandika lalàna zay nanao an'io. Ka le hoe inona le fandika an-dalàna io nataonao io, ary ny atao hoe mpandika lalàna atao hoe mpanota zany. Ora afaka tsika ny ten'Andriamanitra ry amin'ny bokin'ny Jaona voalohany fa hitantsika amin'izay zany le fahotana hoe io ny fandikana an'ireny teny ireny dia mampanota anao. Jaona voalohany toko fahatelo andininy faefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andininy faefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zay etra ny teny dia miteny mihitsy hoe zay rehetra mpanota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zany hoe ny olona mpanota zany no tia mandika lalàna zany, ary rehefa mandika lalàna ianao zany dia mpanota. Ary reto mpanota reto le ho any amin'ny elo, ary ny mpanota tsy mahazo miditra ny amin'ny lantilanta zany. Zany hoe ny hafa firenena rena izay nitandrana didy folo zany dia mpanota daholo satria nandika lalàna dia mitsipy any amin'ny farihy rehetra avy sesotrolo farinareo satria mpanota. Aza mety fitana io ny tenin'Andriamanitra fa ny olona tsy marina zay atao hoe mpanota dia tsy mahazo miditra any amin'ny lantilanitra ka aza mety ho fitahana. Korintana voalohany dia misy fananarana kely mandeha zany ny tena marina, mahafinaritra be ilay teny androany. Misy fananarana kely manokatra tsara ny sainao. Korintana voalohany toko fahenina andininy fahasivy. Mahatsiro anie zao teny zao ay sady misy teny mahatonga saina, misy teny fananarana, misy teny hoe aza manao foana so matsipy any amin'ny elo any ianao, fa ny endra mahita tandrozaka mery ny adala kosa mandroso kavo. Ka aza mipetraka ao amin'ny plasy ny adala mihitsy ny ianao fa mivato ao aingana tao anaraka ny Elia. Ho an'ilay fanahy ho any amin'ny lantilanitra mot d'ordre raha miavoaka ny Elia, baiko ny dikan'izay ho an'ny fanahy rehetrarehetra ho any aminay ho amin'izay nareo. Rehefa miantso ho aty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina, ny olona tsy marina toa hoe mpanota na mpandika lalàna, le ota ny fandikan-dalàna rehetra zany ota zay idolentsika ilay tsy famarina rehefa orina kely eo. Izao tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mety ho fitahana mihitsy nareo. Ka ny olona mpandika lalàna zany dia olona tsy marina fa mpanota
dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ho any amin'Andriamanitra zany ianao fa aza rediredeny fiangonana izay misy anao na ataon'ilay mpitondra fivavahana mirediredy fahatanao ianao, fa olona ao atsipy any amira anao no tena izy, satria fandika an-dalàna no ataonao. Zay ray aloha zay fa mbola ho fahitatsika ilay hoe inona ilay tena ota rehefa kely elo indray, fa mbola hatreo aloha. Hidiny antsika amin'ny laharana faharoa amin'ilay fampianarana, ezantsika vita ao anatin'ny atsasakadiny izy dia vita aloha ny fampianarana voalohany. Ity didy folo ty indray sy lalàna na Mosesy na Moizy dia tsy azo tandremana any amin'ny toerana ankoatran'ny zanak'Israely, any Israela azafady indrindra. Ao Israela rery ihany no azo tandremana, zay indray ny faharoa zay. Ka raha ohatra io zany ka nitandremanao taty Madagasikara na taty France na taty Amerika na taty Aostralia na taty Japon na tany Chine na taty amin'ny faritry ny Arabo, efa mpadika lalàna koa ena, satria ao Israela rery ihany io zay no lalàna no azo tandremana. Raha vaketsika indray ny teny Deutéronomia, ianao igny zao zava-doza nahazo anao zao dia tsy mbola tonga saina ihany ve ianao? Aloha manoro-hevitra tonga saina amin'izay. Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany. Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany. Ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy avy Andriamanitrareo ampianarina anareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alehnareo ho lovana. Ity didy sy fitsipika ity zany raha olona dia lazainy soatra masina mihitsy ny fa ary dada iavà mihitsy manao siny fa ao amin'ny tany izay holovan'ny zanak'Israely rery ihany, ao amin'ny tany izay holovainy zanak'Israely rery ihany, ao io no azo tandremana. Lalàna tsy azonao ivalozana mihitsy zany. Izany hoe izay nandika an'izany teny izany koa dia mbola mpanota indray, dia io no mahatonga ny teny hoe tsy maintsy mpanota nareo satria zay ilay Andriamanitra tsy izy ny tomponareo. Zay ny vokatra ny nataon'i Jesosy zay. Jesosy Jésus Jesus nampianatra an'izany lainga zany ary tena teny avy any amin'ny devoly mihitsy ilay miteny hoe tandremo ny didy folo. Devoly nampianatra an'izany, hevitra avy any amin'ny devoly zany ka mba tonga saina amin'izay. Zay no mahatonga na miteny nareo amin'izay hoe andao naraka ny Elia. Aza mety vonoany devoly tsony fa ampy zay. Be zay famonoana nataon'izay, ampy zay. Be zay olona efa natsipiny le tsisy saindreo any amin'ny elo zay, dia ny devoly Satana zany sy ny firongany. Aza manaiky tsony ianao, andao naraka ny Elia. Ho any amin'ny Ahosoatsika, hoentiko any nareo, ho any amin'ny lanitry lanitra, ho any amin'ny lanitry lanitra. Ny fanahy rehetrarehetra ho any amin'ny lanitry lanitra manaraha ny Elia, manatona ny Elia. Sangana daholo ndao andeha. Ray izay Deutéronomia indray 12 dao nefa ketsika indray teny manaraka indray ity. Fanaporofona fa tena tsy azo tandremana ankoatra ny ao Israela ty didy folo sy lalàna Mose ity, ka reo izay nampianatra anareo an'izany hoe mitandrina didy folo, mampandoam-pafolon-karena sy ny maro samihafa zany olona ny rahana devoly reo. Mahitsy be ny tenin'ny Eliako. Za koa raha mbola misintona azy koa hoe fanahy tokony ho vonjenonareo ka manavotaingana ny fanahynareo fa aza mety ho ampiasaina devoly tsony, efa fitaovana ampiasainy devoly ianao hatramin'izay mila atao amin'izay. Aza mijery kapoaka fa vonjeo ilay fanahy mba tonga saina, aza tia tena ny teny izy. Deutéronomia 12 izao ny didy sy ny fitsipika izay ho tandremanareo, haraina any amin'ny tany izay omeny avà Andriamanitry ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Tena ay. Ity izy ny didy sy fitsipika izay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany izay omeny avà Andriamanitry ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Zany hoe amin'ny fotoana izay avy ianao manjanak'isy eto ambony tany dia aza mitandrina io didy folo io fa ao Israela rery ihany ny azonareo tandremana. Tsy azonao entina any France, tsy azo entina any Angleterre, tsy azo entina any Amerika, tsy azo entina any Chine, tsy azo entina any Japon, tsy azo entina any Aostralia, amin'ny faritry ny Arabo, tsy azo entina zany didy folo zany. Interdit. Ao Israela rery ihany io no azo tandremana. Mahitsy be ny teny io sady vandravandra be ny soratra, ama tsy mila solomaso kosa ny tena maro fa te fangeza koa izy io. Zay. Nefa jerevony nataonao nandika an'izany lalàna zany anao firy taona.
lasa vadika mpanota ianao, ary io nena tonga anao mpanota. Ianareo zay efa nitandrina didy folo rehetrarehetra nefa tena olombelona rehetrarehetra, tsisy afaka mihitsy nareo nanoray azy. Dia tonga na miteny hoe manatona amin'izay ny Elias satria ilay mpitondra fivavahana zay miaraka aminao zay milaza fa mpitondra fivavahana nivoaka avy any tsy haiko zay neviny tany, miara-panota daholo rehetra rehetra reo. Dia aza manaiky miaraka amin'ny mpanota ntsony fa aok'izay. Aok'izay. Ny fiangonana ny mpanota, mpitondra fivavahana mpanota, ina ny mbola ipetrahanao. Jereo tsara ny zava-misy amin'izao fitsika miteny zao fa zava-dosany mitanga amin'ity planeta Terre an'ireo teny. Aza mandrimandry manana aretina raha olombelona fa efa loza be mahatsiravina nety mandeha ny fahatanterahany tenin'ny Elia. Dia koa tsy faly hoe misy zahatra ny boky etiko samy voa daholo fa le teny mandeha ny mahafinahitra efa ody zahay. Dia tsy fantaloha roviny fa efa mandeha ny famantarana fa ody izahay. Ho avy ny famonjinan'ny olona ho any amin'ny Yehosoa, fa tonga kosa ny fanapotehana eto amin'izao tontolo izao. Falifaly no any amin'ny lantilandraka tanteraka ny teny a, hitantsika eny ny toyny mandeha ho azy foana ny zava-dehetra araka ny nanambarana anazy araka ny nanambarana anazy, dia tsy maintsy mandeha araka izany io. Izany teny etra ny miko antsika izany dia nambarana ny dada Iava teny hoe aza nampiana dia aza ny esorana. Izany hoe tsy azonao ovaina mihitsy nyzany teny izany na kely aza, tsy azonao transformena. Fa ny teny dia tena milaza mihitsy ny hoe aza nampiana dia aza ny esorana izany teny izany. Noho izany tsy azonao ampiana hoe azo entina ny Madagasikara, azo entina ny Fransa, azo entina ny Angleterre. Ary tany remy tsara mihitsy manasoketany ilay zanatsara ianao zay, mbo tsy tonga saina ihany. Maty amin'izao dia direct any amin'ny elo, ny fanjakan'Andriamanitra tsy hidirana mpanota voany vakitsika teo. Ianao ty voaporofo fa mpanota tsy mahazo miditra ianao, ary aza manendrikendrika ny apôstôly hoe nisy apôstôly nampitandrina an'izany, fa lehibe ny Andriamanitra io nga ny apôstôly amina. Fa raha misy apôstôly izay nampitandrina didy folo ny hafa firenena, efa ny amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Anao hieritreritra tsara asomanao foana fa tsy mety a. Fantaro ny lalana lesy ny tokony atao zay mihitsy ny le zay. Deutéronomia toko fa 4:5 didina voaka ny dada Iava kasika ny amin'izao teny zao. Deutéronomia 4:2 dia sady miara-mijery amin'ny écran moa tsika ho an'izay jery télé sy amin'ny internet. Aza ampianareo ny teny izay nandidiko anareo, ary aza ny esoranareo fa tandremo ny didiny avahan'Andriamanitrareo izay andidiko anareo. Nanavatravatra mihitsy ny dada Iava hoe azo hovavainareo izay teniko izay aza nampianareo zay dia aza ny esoranareo zay fa zay manampy an'izay na manaisotra an'izay teny zay dia mandika ny didiko izy ny tenin'ny Iava malalako. Ho ilay Andriamanitra Abrahama, ny Andriamanitra Abrahama mihitsy nanao zay tsy misy hoe tsy azonareo hanampiana io, tsy azonareo hanesorana. Ka ahoana reo nefa mitandrina azy aty Madagasikara, ahoana reo mitandrina ny didy folo aty Fransa, ahoana reo mitandrina didy folo aty Amerika aty, iza nampanao nareo azy zany, avy any amin'izy. Dia mazava be ho avy any amin'ny Jesosy Jesoa sy Jésus Jizasy izy nampanao an'io. Ny Andriamanitra anao zany mpampandika lalàna anao mba mieritreretra. Mpanohitra an'Andriamanitra io topoinao io, zany ny fanaporofona fa tsy izy ho natsonareo hatramin'izay io. Mbo tsy ho tonga saina ihany, mbola maly ihany ianao. Endry mahita ny lozaka mery, ny adala kosa mandrosoka voa. Maniry ka maniry Elia mba hibebaka anao anatona ny famonjena tena marina, ndreo eraka amin'ny Yehosoa amin'izay. Manarahany dada Iava. Fotoana famonjena zao naporofoko aminareo ny teny fa ny Andriamanitra anao, Andriamanitra mpampanotanao, nampandika lalànanao. Porofon'izany ianao mandoam-pafolo-karena io, tandrina didy folo ianao ny dikany io. Io didy folo tandremana ny sabata sy ny fadikosa io, fahadalàna meo pampana io ataonao io zao na toe adalàna meo pampana mihitsy ny ataonao io. Niverena amin'izay fitiavana ny dikan'izao fampianarana zao fa tsy ho fanipazanao any amin'ny elo aloha ny voalohany, fa mbola fitiavana mamerina ny sainao aingana faraparany hoe miverena aingana anao fa
lozany eny mahazo anao raha mbola mipetraka anao efa azonao ny pirofo io, tsy afaka mamaly ianao. Ny farana ny teniko zay ny dingana voalohany hoe tena tsy azonao hidirana intsony ho dity fosy lanamosy io fa voatao. Ary ho aninao rehefa nahenao an'izany dia tsy mangalatahaka fa manatona ny Eliana atao batisa amin'izay. Fa tsy le olona efa mpanota reo indray ny mbola dianangana tentsony zay miaraka amin'izany Ehosoa zany ka zay toe tsy mianota tsy mitandrina dity folo tsony izy ny dika zay tany amin'ny taona 1984. Zany ny fampianaran'ny Elia zany mahatonga ny olona tsy mianota intsony satria izay mihitsy ny fampianaran'ny Elia voalohany raha vanomboka ny aingany tondra n'izany teny izany ny atao hoe ambasa Diavana Ehosoa zay nosorapotaka moa tamin'izany hoe pastera Samboka tamin'izany dia zao tsy isy olona mahay manota mihitsy rehefa tafaraka taminy. Tsy mety mitandrina dity folo ny dikan'izay. Tsy mety mitandrina dity folo. Zany ny fampianarana marina zany. Ka rehefa ianao zao fampianarana zao aza mangalatahaka fa manatona ny Elia andao iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny lantilanitra izay te-honjena fa rehefa te-tsipany amin'ny hely dia toy izy milalaka alenao satria izay ny fahamarinana izay. Korinthiana voalohany marana antsika anazy hoe tsy mety ny mangalatahaka satria misy lalàna napetraka izany dada Maria zany. Korinthiana voalohany toko voalohany ny andininy 10. Korinthiana voalohany toko voalohany andininy 10. Ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'ny Ahosoa tompontsika ilay voositra mba iray teny ianareo rehetrarehetra ka tsy isy fisarana eo aminareo. Ny olona resy lahatra n'izao fampianarana zao dia tsy mahazo misaraka. Efa tany amin'ny taona 1984 no nitoriana izany teny izany. Ka tsy hanao voateoriana ty no mahiteny hoe izay efa mafantatra an'izany. Tena hoe aza manao resaka talatalosa fa tsy mety izy. Dia tsy misy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo mboka tafakambana tsara ianareo iraisaina sevitra. Zay ngamban'izay no ny fanazavana ny teny dia mirary izy soa antsika rehetra samy tenao soany amin'izay fampianarana voalohany zay dia mba tonga saina hoe tsy misy mahazo misaraka ny eo amin'ny Ehosoa mazava be mihitsy. Rehefa resy lahatra ianao fa tena tsy azo atao intsony mitandrina dity folo dia tsy mahazo misaraka amin'ny Elia intsony ianao dikan'izay. Fa tsy hoe mody mino afetseny dia monda hoe tsika tsy mitandrina dity folo fa ny andro fafitro tandremana nefa ny fantana fa ny andro fafitron zareo sabata ihany io. Ary tsy mety mihenan-kisoa fa satria hoe io zanak'Andriamanitra io tsy nihenan-kisoa izy amin'ny majiosy anazy mampime be mihitsy. Matahotra kisoa ve ilay Andriamanitra ny dikan'izay. Zatra namboariny ko atahorany mihinana mihitsy nytika raha zany Ehosoa zany mihinana tsara mihitsy zany. Mpamorona ko atahotra ny zavatra ny foroniny mampime be raha izany sara zany. Fa zany hoe hitantsika fa raha vidity folo io tena marina ary tena tsisy tokony hipetrahana ao anatin'io rafitra intsony fa tena rava io. Zay ny lesona faharoa idirantsika zany zao hoe tena rava ve ny dity folo zay ny lesona faharoa indray zany zao fa lesona fahasivy moa zany zay. Taontsika rivavaka aloha marana ny teny ho an'ny dada Maria Iava ny voninahitra manak'izay. Saora dada Maria Iava, ny teninao dia tena fiainana ary famonjina ho an'ny olona. Mamerina ny olona tena hitodika ho any aminao mba tsy ho very, mba tsy ho potika na ho simba fa ho tafatodika ho any aminao ny olona zay nomenao sy nampitondrainao any Ahosoa, ilay zanakao malalanao ilay tsy fonao indrindra kanefa ny foinao indray rehefa ny sisika monjy an'ilay fanahy mba ho tafaferina any aminao. Dada Maria Iava, vonjeo ny olona, vonjeo ilay fanahy zay tokony ho vonjena aingana ho averina sy ho ampidirina ho any aminao. Vonjeo ny fanahy dada Maria Iava, avoty ny olona hitodika ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay. Toka fa tena mihaino ahy ianao dada Maria Iava, mihaino ahy ianao Ehosoa amin'ny famerenana ny olona ho tonga soa amin'izao fanjakana masina izao, amin'ny fiarahany amin'ny Elia ho any amin'ny lantilanitra ho any aminao izay rehetrarehetra. Amin'ny anaranao Ehosoa naovana ny vavaka rehetrarehetra izany, saotra indrindra azoko malala. Halleluja, amen. Izay indray ny fampianarana izay niarantsika teo, fampianarana lalana fahasivy iny dia mirahasotsika samy tenao soa indray. Amin'ny fito izany fampianarana indray manaraka.